Faly miaravantsika rehetra ry havana tsy tapaka ho anao ranada, ho anao ravavy izay mihaino manjohy tsy tapaka manaraka ny fizarana tonga ato anivon'ity pejy ity sy ato amin'ny YouTube. Raha baiko manokana tokoa ianao satria dia tena hoe mazoto ianao manaraka mihaino ary noko fa mandray ihany koa. Amenina, iaho ho tononoko ao anatin'ny tokantranonao io ny fiadanan'ny tompo, mba izany tokoa ane no hanjaka mandrakariva ao amin'ny fiainanao rehetra. Amenina. Ie, tsara mampafantatra antsika rehetra fa izahay moa zany dia noho ny fahasoavan'ny tompo dia misy fandaharana izay ataonay isan'andro isan'andro, fandinihana tenin'Andriamanitra, Fianarana Baiboly isaky ny tolakandro ora any Madagasikara, amin'ny 4 sasany tolakandro ny fanomboana, maromaro ary manera-tany mihitsy raha ny marina, izany hoe international zany mandinika Baiboly ao zahay isan'andro. Dia misy indroa zany ny indroa taona ny fandinihana izany tenin'Andriamanitra zany. Amin'ny voalohany dia fizarana famakafakana, dia afaka mandray anjara daholo ny rehetra. Dia rehefa tapitra indray ny tapany voalohany dia miditra amin'ny tapany faharoa dia famitinana, izany hoe mamitina amin'izay voalaza teo rehetra ihany koa zany na ny toko sy andiny izay mbola ho raisin'ilay olona dia mamitina izy. Ka izahay telo miravavy rehetra tonga hitondra sombosombony ao anatin'izay, tsy izy rehetra fa sombosombony dia izahay telo miravavy rehetra hitondra ny famitinana ny amin'izany, ka izy miravavy ny tena hitondra an'izay famitinana izay amintsika rehetra, fa za zany mampandroso azy ireo fotsiny satria tonga amin'izay hoe famitinana ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra ato izay, ka ampanetretena no hizarana amin'izany amintsika rehetra, mba haniriana koa hoe za koa mba te hiditra amin'izany, mba handinika tenin'Andriamanitra satria tena manampy be antsika ilay fianarana Baiboly. Amin'ny fotoana moa ianao mety hoe mamaky Baiboly rereo an-trano, dia avy eo dia jerenao dia izay ve ty, fa rehefa miaraka amin'ny hafa ianao dia iny zavatra tsy azonao teo iny mety tonga ny ambavan'ny hafa ny valiny, dia ohatrany tena izay vao azoko ty teny ity, ka ilaina be ilay miara-mianatra. Dia io moa zany tsy isika koa no mampianatra fa mbola ny fanahy masina no iankinana, dia ny fanahy masina zany no mampiteny ny vava rehetra, rehefa apetrana eny ambavany tsirairay ny teny dia hita fa mampitombo ilay izy zany. Ka manentana anao ihany koa anao izay mazoto afaka mandroso ianao, afaka manoratra eto ambanin'ity fizarana ity na atao amin'ny miafina, atao amin'ny mesazy ny pazy ato anao dia afaka mandray anao tanandro zahay ary afaka mampandroso anao amin'izany hoe fianarana Baiboly isan'andro zany. Izay no ela fa ampandroso ireto ravavy reto hitondra an'izay hoe famitinana an'izay tenin'Andriamanitra izay ny anarana tetra izay, ka dia mihaino finaritra ary da vao raintsika mpitiavana izy ireo. Da hoary. Faly manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka n'izao fianarana Baiboly eto amin'ny fiomanana ho any an-danitra izao. Makasitraka ny ravavy tompon'andraikitra nanome fitenenana, dia izao izay miteny moa ravavy Josiana avy aty Dubai, mpanetretena lehibe no andraisako ny famakafakana. Izany dia hitantsika eto amin'ny Mateo 7:20 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny eto ambony moa dia nitsarany Pilato an'i Jesosy sy ny nanolorany azy ombona amin'ny hazo fijaliana ary ny nanenena ny Jodasy. Ary noho ny maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loha olona dia niara-ny hevitra hiapanga an'i Jesosy mba hamonoany azy. Ary rehefa nafatony izy dia netiny ka natolony an'i Pilato gobernora.
Ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noeloina Jesosy dia nanenina ka namerina sekely volafotsy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. Fa hoy ireo, ahoanay izany? Fa asanao. Ary noho natsipiny teo amin'ny tempolo ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nanato tena ka dia maty. Ary ny lohampisorona nandray ny vola ka nanao hoe tsy mety raha latsaka ao amin'ny rakitry ny tempolo io fa vidindra. Ary noho ny ara-ny hevitra izy dia namidiny ny sahan'ny mpanefa lany ny vola ho fandefenam-bahiny. Koa izany no anaovana ny anaran'izany saha izany mandrakandroany hoe sahan-dra. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe dia nalainy ny sekely volafotsy 30 vidiny ilainy ho tombanana dia ilainy ho tombanana ny zanak'Israely ka nomeny hamidy ny sahan'ny mpalefa lany izany araka izay nandidin'i Jehova ahy. Amen. Tsika moa dia miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Tompony anendra ny lelako toy ny lelany efa mahay, ny fanahy masina no atsoko mpitarika sy anazava ny teny rehetra mba tsy ny tenako sy ny maha izy ihany no tazana raha anao an'ity famakafakana ity fa ny feo an'Andriamanitra irery ihany, izay feo avy amin'ny fanahy masina irery ihany no horentsika eto. Amen. Raha tamin'ity fotoana nitsaran'ny Pilatan'i Jesosy sy naroany azy ambony ny hazo fijaliana ity no hitantsika eto amin'ity andininy ity. Rehefa nanaiky amadika an'i Jesosy i Jodasy noho ny vola sekely 30 dia noentina Jesosy teo anatrehan'ny Pilato no eloina. Ao anatin'izany fanameloana ny Jesosy izany dia natsapy Pilato fa namadika raha marina izy satria tsy mba hita nisy fahotana teo amin'i Jesosy fa fitiavam-bola no tao anatiny fon'ny Pilato izay no namenan'ny Pilato nahatonga azy hamadika an'i Jesosy. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia fitiavam-bola indraindray no mahatonga antsika hamadika namana. Fitiavam-bola mahatonga antsika hamadika firenena, mahatonga antsika handatsa-dra. Ka olombelona izany mandatsa-dra satria mitady vola, satria ho an'ny fakam-panahy mety tiana-karena tampoka dia azo fahefana dia mandatsa-dra olona, izany hoe mamadika raha marina ao ny tenin'Andriamanitra eto. Ao anatin'izany famadihana ny raha marina izany dia misy rà mikoriana, misy rà mitomany ao ambadika izany. Ohatra amin'izany ny mpanao politika tsy mipetraka eo anatrehan'ny mpitsara fa ny tantara no milaza raha mahita izay efa mifanesanesy eto amin'ny firenena ny fandatsa-dra. Miady fanjakana, miady fahefana ny mpanao politika dia ny vahoaka tsy mandady arina no maty, maratra satria misy raha latsaka ao anatin'izany. Na amin'ny fomba ahoana hiendrika handatsahana an'izay raha izay dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany satria tsy ara-dalàna. Ny Jesosy efa nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rany fa navotana ny olombelona ka tsy misy olombelona, samy olombelona ifandatsa-dra indray. Avy amin'ity folo izany mazava ho azy satria fanjakan'ny Satana dia ety amin'izao tontolo izao. Fanjakako i Jesosy dia tsy ety amin'izao tontolo izao fa any an-danitra. Fanjakan'ny Satana no manjaka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izay no mahatonga ny raha latsaka sy ny faty olona
isaky ny misy ady fanjakana eto amintsika satria izay angamba no fifanekena nataon'ilay mitady haka fahefana sy ny devoly ary ny mahagaga dia tsy afaka mijoro amin'ny maha izy azy samy rery ny mpanao politika rehefa haka fahefana na misy zavatra tiany atao fa tsy maintsy mijoro amin'ny alalan'ny vahoaka. Kanefa ambadika izany dia voafitaka ny vahoaka, misy raha latsaka foana izany ao ambadika izany. Koa raha misy mpanao politika amintsika voakasika izany dia mibebaha fa mbola ho adinina amintsika izay raha latsaka izay. Fa adinina amintsika izay raha latsaka izay satria vidin-drà ny fahefana izay alaina dia vidina rà. Ny rà nefa dia mitaraina mandrakariva ao aorianantsika ao. Izay no nahatonga ny Jodasy nanenina. Nefa na nanenina azy Jodasy dia tsy mba nanana fotoana ny bebahana akory izy. Tsy mba nanana fotoana ny bebahana akory izy fa nisafidy izy ny hamono tena hanapitra ny fitobam-velomany tamin'ny alalan'ny tady mody. Dia mazava mazy moa sady ny vola efa naveriny tamin'ny lohan'ny besorina, naveriny tamin'ny olona ihany koa ny vola. Eny fa na ireo olona ireo izay tsy saninana ilay sekely 3 fa araka ny voalaza dia hoe namidiny ny sahampanefy izany ny vola ho fandevena mbahiny. Izany hoe tsy nihinana tamin'ilay vola izy, tsy nikasika tamin'ilay vola izy satria fantany fa vidin-drà marina ina. Ankehitriny dia manentana antsika, mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fisainantsika, tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-pontsika satria ny vola no fototry ny ratsy rehetra. Mahatonga fahotana maro eo amin'ny fiainantsika izany ny fitiavam-bola. Mety hahatonga antsika hamono olona, hahatonga antsika hankahala olona, mahatonga antsika hisoloky, mahatonga antsika handainga. Miteraka fahotana maro izany ny fitiavam-bola dia sy tafahoatra. Marina fa ety amin'izao tontolo izao ety isika mila mitady vola satria ny vola no hozatry ny fiainana. Raha tsy manam-bola isika dia tsy afaka ny sakafo satria ny tenin'Andriamanitra aza dia miteny hoe miasa aza malaina, miasa ka mila miasa isika dia mahazo vola. Fa ny fitiavam-bola tsy tokony ataontsika ihany izany ny fisainantsika fa mila lanjalanjaina, mila mandanjalanja ny toe-pontsika ihany koa tsika ary tsy mila mitsiriritra fa mila mahay mionona amin'izay eo an-tanana. Satria ny tsy fahaizantsika mionona eo an-tanana izay efa sahaza nomenantsika no mahatonga antsika manana sain-dratsy, mahatonga ny fanirian-dratsy sy ny fikasana ratsy ao anatintsika. Satria tsika tsy mety afa-po, izay tia vola dia tsy mety ho voky vola hoy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe raha tsy mahay mionona amin'ny izay ananantsika isika, raha tsy mahay mankasitraka, mahay misaotra ny tompo ny amin'izay ananantsika isika, efa mety hoe mitsiriritra ny zava-pohana, mitsiriritra harena be efa-tany dia miteraka fahotana ao antsika io. Tsika zanak'Andriamanitra, ny raintsika any an-danitra dia manana ny rehetra, manan-karena izy, manan-karem-pahasoavana izy ary fantany izay mahasoa antsika na dia mbola tsy mangataka azy tsy. Fa ny zavatra angatan'ny tompo amintsika dia sao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana nampy antsika ny zavatra rehetra. Ary aoka tsy ho any amin'ny fitiavam-bola ny fontsika sy ny toe-tsaintsika, manoloana ny zava-misy. Mety misy fakam-panahy mety hahazo antsika fa mahatokiza fa tsy hanome izay tsy zakantsika Andriamanitra. Misy ny fakam-panahy amin'ny alalan'ny vola, aoka isika hahery hivavaka, aoka isika hanohatra, hangataka ny fanahy masina, hanohatra ny herin'ny devoly, ny herin'ny satana izay mikasa handava antsika amin'ny alalan'ny vola. Satria eto dia resa-bola no nalavo amin'ny Jodasy.
ka aza mety ho mpanatika tsika, aza manaiky ho mpamadika raha marina, aza manaiky ho mpamadika an' Jesosy na mpamadika an'izay olona akaiky atsika na ny firenentsika, fa aoka tena hoe ho amin'ny tahotra sy ny fitiavana an'Andriamanitra no hitepony ny fo sy ny saintsika mba tsy hanaovanao antsika fahatany. Mila tadiavintsika ny vola fa tsika kosa dia tsy manaiky ho andevozan'ny vola sy manaiky ho alainy devoly fanahy amin'ny alalan'ny vola. Ny tompony ampandresy aisanao raha mandalo adi-panatsika na mandalo fitsapana amin'ny resaka vola dia ampandresy antsika amin'izany aneny tompo. Voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy tompo irery ihany. Makasitraka ny tompony andraikitra nanome fitenenana dia averiko aminao ny micro. Saotra tompo. Misaotra ny tompony andraikitra nanome fitenenana ahafahako mamidina ato amin'ny Mateo 7:20 andiny 5:30 ka hatrany 6:40. Raha vavy Marizana avy ety Libano mandray fitenenana ny amin'ny famitinana. Ny tenin'Andriamanitra eto moa dia ny lohateny dia nanao hoe namboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary havana malala tonga ny fotoana izay namitany Jesosy ny famonjena hamonjena isianao amin'ity tenin'Andriamanitra ty eto. Ary hitantsika fa tena hoe tanteraka ny fanomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, satria reto ny olona sy mpisorona ireto efa nikendry azy fahizay nanomboka nitsangana Jesosy, nitory ny teny, nanao fampianarana dia efa nanara-maso azy akaiky reto mpisorona sy mpanora-dalàna ary fariseo reto, ary efa nikendry azy tamin'izay fotoana izay hoe hamono azy, satria betsaka ny velam-pandrika navelatry ny nanoloana an' Jesosy amin'ny fanontaniana maro samihafa izay napetraka ny tamin'i Jesosy, fa mbola tsy nitonga ny fotoana izay hanatanterahany Jesosy ny famonjena, fa mbola nampianatra izy, nampahafantatra izy, nanokatra lalana izy hoe mibebahy ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, dia nampianatra mba hahatonga an'ireto zanak'Israely reto hitodika amin'Andriamanitra ny fomam-panany. Kanefa reto zanak'Israely reto tsy nandray azy na dia nitoriany. Kanefa amin'ny alalan'ireto zanak'Israely reto nahatongavan' Jesosy hamonjy azy mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra, satria efa tafasaraka tamin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto. Dia tamin'ity fotoana ty amin'izay izany tonga ny fotoana nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary tsy iza nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana fa mbola reto zanak'Israely reto ihany. Ireto zanak'Israely izay nahatongavany ihany nanombona azy tamin'ny hazo fijaliana. Araka ny teniny tety dia nilaza izy nanao hoe rehefa nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany Loka fizarany ny fitafiany. Nanaovany Loka zany ilay akanjon'i Jesosy rehefa nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy. Ary dia tsy vitan'izany ihany fa napetany teo ambony lohany koa ny soratra milaza namelohana azy, dia izao hoe ity no Jesosy mpanjakan'ny Jiosy. Izany hoe mbola nasiany soratra teo ambony lohan'i Jesosy ho fanamelohana azy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ity no Jesosy ny mpanjakan'ny Jiosy. Ary dia tena marina tokoa fa izy ny mpanjakan'ny Jiosy. Kanefa nangina Jesosy tsy namaly. Na misy latsa nataon'ireto mpisorona sy mpanora-dalàna an'ireto an' Jesosy tsy namaly izy, satria ny tanjony dia hoe tsy maintsy hitangana izy amin'ny andro fahatelo, araka ny teny nanao hoe ny tepolo izy ao Jerosalema dia ho ravana, dia amin'ny andro fahatelo no hatsangana. Amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray ilay tepolo. Ny tenany izany no teneny tamin'ny fotoana io, satria ny teny tamin'ireo mpianatra nisy tamin'izay fotoana izay hoe ny tepolo izy dia horavana dia hatsangana amin'ny andro fahatelo. Kanefa reto mpianatra ny reto tsy nahazo ilay teny nambaran' Jesosy. Fa i Jesosy moa rehefa miteny izy, rehefa manambara zavatra anankiray izy dia fomba fanaony mandray ohatra foana izy, ataony amin'ny ohatra foana ny zavatra teneniny.
kanefa reto mpianatry reto tsy nahazo an'ilay teny. Fa rehefa tonga ny fotoana zay niatrehan Jesosy zay fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana zay dia tsy namaly izy na dia niesoina, nikapohina, nirorana, ary dia tena hoe nahatsiaro nangirifiry, nisatroana tsilo. Fa tsy namaly izy satria niamonjena isianao ny tanjony. Izany afaka namaly zanak'Andriamanitra ny zay tompon'ny fahefana, afaka nanafatra anjely izy niady tamin'ny zanak'olona, niady tamin'ireto zanak'Israely reto, fa nitaterany ihany ilay misiony zay nahatongavany tetỳ an-tany dia hoe hamonjy ny ondry very, hamonjy ny ondry very, dia tsy iza ny ondry very fa izao sy anao. Ka dia niaretan Jesosy zay fahoriana zay, niaretany naharary satria tia no hihavana antsika amin'Andriamanitra, tia no vita fihavanana amin'Andriamanitra, satria tsika zanak'olombelona tafasaraka tamin'Andriamanitra dia noho ny amin'ny fahotantsika. Ka tamin'io fotoana io no fotoana nampihavanana isy anao tamin'Andriamanitra, hamonjena isy anao mba handova ny fiainana mandrakizay. Dia niaretany Jesosy zay fahoriana zay, niaretany na maro ny latsa zay nataon'ireto fariseo azy tamin'izay fotoana izay. Hozy izy teto hoe ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikifindoaka nanao hoe ery ilay mandrava ny tempolo sy manangana azy amin'ny hateloana, vonjeo ny tenanao raha zanak'Andriamanitra ianao. Tsy namaly Jesosy, tsy niteny fanangina satria fantany fa handresy izy. Tsy hijanona amin'ny hazo fijaliana ihany izy, fa tsy maintsy hitsangana izy tokoa miteny ilay araka ny voalazany hoe hitsangana izy amin'ny hateloana. Dia nangina izy tsy namaly fa mbola ho hita ny reto zanak'Israely reto ny fahamarinana zay nataon'i Jesosy, na dia nenjeny izy, na dia natao tsinotsinona izy, na dia tsy nino reto zay ho novonjeny. Dia ireto jiolahy zay nomboana teo akaikiny sy anilany koa dia mba niteny anankiray taminy nandatsy azy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia vonjeo ny tenanao dia vonjeo koa zahay. Fa ny anankiray teo akaikiny tsy nandatsa, fa nahatsapa fa hoe olomeloka tokoa izy, fa i Jesosy olona tsy meloka. Ka niteny mafy an'ilay namany zay nimboana tamin'ny hazo fijaliana hoe itsika hozy izy nanota fa io tsy misy fahotana, fa itsika no mendrika ambony eto amin'ny hazo fijaliana. Nivoavonjy moa ilay anankiray zay nino, satria zay tokoa nahatongavan'i Jesosy. Mpanota ireo namono olona ireo, nahantona niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, kanefa nivoavonjy ny ray amin'izy ireo satria nino an Jesosy ho mpanjaka sy ho mpamonjy. Dia nino izy dia nivoarahiny fa na nivoavonjy, fa ilay anankiray zay nandatsa tsy nino, nivery tany amin'ny fiaina tsy hita. Eto ny ten'Andriamanitra dia tena hoe raha fijerintsika maha olombelona ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy dia tena hoe nampalahelo, ary dia tena hoe tsy zakan'olombelona raha olombelona hoe niatrika an'izao zavatra zao niatrekan'izao zavatra zao niatefan'izao zavatra zao dia tena tsy nisy nahazaka fa mahazanak'Andriamanitra azy marina, nahafahany nizaka ny fahoriana, ny fampijaliana, ny fatsihana, mba iretsiretintsika an-tsaina ange hoe fantsika ngeza no namatsihana ny tanany, tsy ilo natsatoka amin'ny lohany, fa tsy namaly izy, tsy namaly satria ny tanjony dia niamonjeny atsika, niaretany, fa izay no nahatongavany tetỳ an-tany mba hamita fihavanana ny zanak'olombelona amin'Andriamanitra, ka mba hahafahan'ny zanak'olombelona handova ny fiainana mandrakizay. Indray zany fitiavan'i Jesosy ny olombelona, ary zany mihitsy izao sy anao ny forony tahaka ny endriny, ary fofonainy sy fofonainy Jesosy ania fofonaina iainanao sy iainako, fofonainy iainany zanak'olombelona manerana an'izao tontolo izao dia fofonaina avy amin'i Jesosy. Rary ny raha nahafoiny aina izy hamonjy ny zanak'olombelona, satria natao mitovy endrika aminy itsika, ary fofonainy no iainantsika. Itsika raha mananjanaka hoe nateraky ny kibotsika, naloaky ny kibotsika ny zanatsika, kanefa ray amin'zato hoe misy ray aman-dreny raha maty ny zanany dia hoe avelao zao maty fa tsy ho maty io zanako io, aleo zao isolo ny fahafatesan'ny zanako. Tsy misy olombelona hahavita an'izany. Fa teto Jesosy dia tena hoe nanolotra ny ainy hamonjeny atsika, niaritra fijaliana. Ka eto ny ten'Andriamanitra miatefa amiko sy aminao, amintsika zay mihaino, efa vita ny Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny famonjena, fa anjarako sy anjaranao no mandray. Moa va ho tahaka an'ireto fariseo sy sadoseo reto ka tsy hino ny famonjena zay nentin'i Jesosy.
miankina misafidy io. Reto fariseo reto ane tena mahay baiboly, mahay lalàna, ny anatry ny lalàna. Tena hoe olona mpivavaka tena mahafantatry ny lalàn'Andriamanitra kanefa tsy nino an Jesosy. Dia mbola tahaka izany koa tsika ankehitriny. Anjarantsika no mandray, fa nimena safidy tsika, nimena safidy hay andray. Anjaranao no hoe handray an Jesosy ho tomposoa mpamonjy ny fiainanao, anjaranao no tsy handray. Fa ny an Jesosy efa vita, efa natolotra tsika izany, dia ny anjarantsika fotsiny no mandray na oui na non. Fa efa vita an Jesosy ny asa famonjena. Fa anjarako sy anjaranao no handray na tsy handray. Fa teto Jesosy dia nandresy ny fahafatesana ary velona, nitsangana nandresy ny fahafatesana. Izay hitantsika rehefa tonga ny hatramin'ny ora fahaenina hozy izy ka hatramin'ny ora fahasivy dia nimaizina ny tany rehetra. Ary noho tokony tamin'ny ora fahasivy dia niantso mafy, dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli Eli lama sabakatany, izany hoe Andriamanitro nahoana ianao dia mahafoy ahy. Hitantsika fa dia tena hoe nasehon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra an Jesosy. Nisy horohoro-tany niseho teo. Tena nisy horohoro-tany sy aizy pito, satria nampahafantarin'Andriamanitra fa io no zanak'Andriamanitra. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy. Ary na ireo mpiambina azy ireo zany natahotra ny daraboka, nahita n'ilay fahitana. Niaingo tokoa hoe zanak'Andriamanitra tokoa io. Eo ry zareo vao niaingo reto miaramila nanombona nanatroka azy ny lefona. Eo izy vao niaingo hoe zanak'Andriamanitra tokoa io. Ka aoka zao sy anao mba tsy ho tahaka an'ireto fariseo reto, izay hoe ny fiantson'i Jesosy azy ma dia tena hoe mpiatsara velatsia, satria mahafantatry ny ten'Andriamanitra nefa tsy mino an Jesosy hoe ho zanak'Andriamanitra, tsy mino an Jesosy hoe ho mpamonjy. Aoka mba tsy ho amiko sy aminao zay fotom-pisainana zay, fa tena hibanjina an Jesosy tsika hoe ilay Jesosy zay efa nahavita ny famonjena dia handray an'ilay zay famonjena zay mba hahafahantsika handova ny fiainana mandrakizay. Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy afaka miakatra directement hoe ho amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy mandalo eo amin'ilay famonjena, mandray an'ilay famonjena vao afaka miditra ny fanjakan'ny lanitra. Betsaka ny fampianarana sasany hoe direct hoe amin'Andriamanitra. Non, tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy, satria Jesosy ilay vavahady, Jesosy ilay lalana sy fiainana ary fahamarinana. Tsy misy hoy izy afaka miditra ny amin'ny fanjakan'ny lanitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka ny tenina amin'ny Jaona 4:20 milaza an'izay ihany. Jesosy ilay lalana sy fahamarinana, antsika zany tsy afaka hoe direct miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa tsy maintsy mandalo eo amin'ilay famonjena, mandray ilay famonjena, dia ilay rano Jesosy izay nalatsa no fanadivana antsika ahafahantsika miditra ny fanjakan'ny lanitra. Hoy aho hoe ngany Jesosy efa vita ny azy ny famonjena izay nataony tamiko sy taminao, fa anjarantsika no mandray. Moa avy eo mafy tahaka an'ireto fariseo sy sadiseo reto tsika, ka tsy ino an Jesosy hoe ilay Jesosy zanak'Andriamanitra, ilay Jesosy ilay lalana sy fiainana. Fa mbola iziriziry ihany tsika ny amin'ny fahotantsika, ny amin'ny tsy finoantsika. Fa aoka mba tsy ho anisan'izany tsika izay miheno zao ten'Andriamanitra izao fa tena hoe handray an'io famonjena io. Handray an'io famonjena io mba ho voavonjy zaho sy ny ankonako sy ny ankonanao. Mba ho voavonjy tsika tsirairay avy, tsy ho verimaina ny ten'Andriamanitra fa tena ho sarobidy amintsika no nanekeny Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Fa raha izao sy anao tsy manaingy dia anisany manombo an Jesosy koa eo ambony hazo fijaliana. Raha izao sy anao tsy manaiky an Jesosy dia anisany manombo an Jesosy eo ambony hazo fijaliana. Fa aoka tsika tsy ho tahaka an'ireto fariseo sy mpanora-dalàna ireto, fa tena hoe ho raisitsika ny famonjena tsy vidim-bola, tsy hoe tsika akory no fatsiana tena ambony hazo fijaliana ka nalatsaka ny raha, fa i Jesosy no nahavita izany, dia mandray maimaim-poana. Aoka ho sarobidy amiko sy aminao ny hoe ny nandatsahan Jesosy ny rany, ny niaretany teo ambony hazo fijaliana. Ekena fa raha amin'ny fijerima olombelona dia mampalahelo, kanefa fifaliana ho atsika, fa raha tsy misy zay dia tsy ho voavonjitsika, tsy ho voavonjy zao sy anao, tsy ho nahafantatra ny fahamarinana zao sy anao.
vahokatsika dia tena hoe haisaotra an' Jesosy isaotra azy mandraka hariva noho ny amin'ny alehibe ny fitiavany izay na ny kely tsotra izao hiareta ny fahoriana. Itsika retany tsy mahazaka fahoriana, itsika zanak'Andriamanitra, itsika izay efa hoe nantsoin'i Jesosy handray azy, hanompo azy. Betsaka amintsika reto tsy mahazaka fahoriana. Rehefa mandalo fanenjana kely tsika dia efa tomany. O Jesosy izao kay ny fanarahadianao mandalo fanenjehana, mandalo fanaratsiana, mandalo tsy fisina. Betsaka ny tomany mitaraina, ekena aloha fa maha olombela manofo mitaraina rehefa mandalo ady sarotra. Kanefa Jesosy zay efa nahavita zay famonjena zay dia mampandresy anao raha toa ka miorina mafy tsika. Ka ninina tafiotra mandalo amintsika, na ninina fanenjana mandalo amintsika, na ninina zavatra miseho fiainantsika mandresy tsika, satria ilay Andriamanitra ivavahantsika hoe efa nitsangana nandresy ny fahafatesana. Velona aoka izay ifantsika ao anatin'ny saintsika hoe ninina fahoriana andalovako, ninina zavatra misy ao amin'ny fiainako, ninina zavatra hita ny masoko toa mampiororo mampatahotra eto anivony izao tontolo iainako izao ty dia izao i Jesosy ilay izay ivavahako. Velona tsy maintsy mandresy aho satria izy ilay efa nandresy ny fahafatesana no ahafahako mandresy ilay fahoriana zay ny andalovako. Jesosy anie nandalo an'izany koa fa nandresy izy. Ka rehefa nandresy izy ilay nandresy ny fahafatesana no tompoitsika dia tsy maintsy mampandresy antsika koa izy. Fa tsy hoe izy ihany nandresy dia itsika no miatrika olana ka tsy handresy, tsia. Mampandresy antsika koa izy. Ka aokantsika tena hoe ifantsika ao anatin'ny saintsika hoe velona ny Andriamanitra ivavahantsika. Velona ny Andriamanitra ivavahantsika, na betsaka ny zavatra mampahory eto anivon'izao tontolo izao dia izao ihany hoe velona ny Andriamanitra ivavahako. Velona ny Andriamanitra izay foana no aoka hiverimberina ao anatin'ny saintsika dia ahafahantsika mandresy ny fakapanahy, ahafahantsika mandresy ny olana, ahafahantsika mijoro. Satria nandresy ny fahafatesana Jesosy, nandresy ny fahafatesana izy. Haleloia. Ka okanetsika izay efa nantsoiny ho azy, efa nifidiny ho azy izao sy ianao, mahareta hatramin'ny farany tazony mafy Jesosy mandra-piavinena ambony lanitra, satria mbola ho avy fandrondray izy hakatsika, fa tsy hapetrany aty amin'ny tany be fahoriana aty tsika, fa tsy maintsy hoentiny hiakatra. Fa izay ny promesy nataony tamintsika. Haleloia. Tsara Jesosy ary dia tena mahafinaritra. Mahay reza raha vavy malala isany sy ranadahy malala isany. Manana faharetana, manana finoana. Fa amin'izao androntsika izao dia tena hoe betsaka tokoa ny zavatra mandalo. Ary tsika kristiana amin'izao dia tena hoe mandalo zavatra sarotra, satria ny fahavalontsika tsy mamelabela antsika hoe hilamindamina. Fa mialona izy satria efa nahita ilay fitoerana tsara dia tsy voaray intsony izy dia ataony koa ny zavatra hanintona ny zanak'Andriamanitra ho any amin'ny fiainatsika, fa tsy ho ambinina amintsika anie izany. Fa ny rahan'i Jesosy nalatsy ny tao Kalvaria no nikovertirantsika, hiaro antsika, ary indrindra fa hampandresy antsika ka ho hita eny amin'ny handritsika izay rahan'i Jesosy izay. Naiza alehantsika dia ho hitan'ny anjely foana hoe iny zanak'Andriamanitra iny, misy rahan'i Jesosy iny, misy ny rahan'i Jesosy iny, dia tsy voakasiky ny loza izay iseho eto anivon'izao tontolo izao. Manana antsika faharetana, manana firaisana amin'ny fanahy masina isan'andro, amin'ny fiainam-bavaka. Fa miaratsy izao andro izao, miaratsy fa efa akaiky Jesosy amin'ny fiaviany fandrondray. Dia izay zany ny teny izay ny fitiniko amintsika rehetra ny fiadanana dia ny fahasoavana, ary tombo hatrany an-trantsika amin'ny fahasoavana sy amin'ny faharetana amin'ny fiaviany Jesosy, ka mba tsy hisy ho lavitsika rehetra sanatrian'izany fa tena haritra hatramin'ny farany. Dia amena dia ameko amin'ny tompon'andraikitra ny micro, dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aina hatramin'ny farany. Haleluia. Amen.